Ny araban'ny Sadeka kosa ndray matotinandrita le generaly Osf Madagasikara taorinany namoahany fanambarana makasika ny famahanany krizy misy eto amin'ny firenena farany teo ho an'ity mpandinika ny toedraram-pirenena ity dia tsara ny sosikevitry ny Sadeka amin'ny tsy rotsahan'ny filoro amin'ny fifidianana ho amin'ny taona ho avy. Misaotra ny Sadeka ny amin'ny fanapahan-kevitra andraisy ny moa dia efa fantatra melo ihany ka dia voalohany indrindra dia misaotra ny filoha Apelinasa ny filohan'ny tetezamita tamin'izay zavatra vitany ny amin'ny fanokanana isan-karazany fa tantara ho an'ny firenena ary dia misaotra ihany koa amin'ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana tamin'izay zava-bitany no Madagasikara fa afaka mindrandra zany tsika malagasy fa filoham-pirenena vaovao no vidiana eto Madagasikara ary dia iova tanteraka ny tantaran'i Madagasikara zany ho an'izay taona maromaro ho avy. Ny zavatra tiako marihana dia tokony andray ny fanapahan-kevitry ny ampahendrena zany ny mpitondra na zay filoha Ravalomanana satria ny Sadeka dia raha malala fa fikambanam-be ny iraisam-pirenena ary io efa ny fampiarahany zany tamin'ny na ireo mpampiasa vola eto Madagasikara na ireo ambasady miasa eto Madagasikara ka efa nydoniana tsara io ka dia mino marimarina fa andray ampahendrena ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny Sadeka ary dia izy io moa tondra ny fanampiana ka dia samy hiatrika zany tsika ny fifidianana ampahendrena ny 6 mai 2013 zany ny vahoaka malagasy ka dia miarahaba sady ho an'ireo kandida zany vaovao ny tena koa zay irotsaka ho an'ny fifidianana raha mitona ho avy fa dia afaka tsika endrandra hiala amin'ny krizy ka dia isaorako manokana ny Sadeka ny fanapahan-kevitra ndraisiny.